ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramaraba tsika rehefa kotratra ity alatsinainy voalohany volana septambra ity, volana fahasivy sady amin'ny ity taona 2024 ity, mizakazaka amin'ny fotoana rehefako ary dia faly isika manona ny fiadanan'ny tompo amin'ny sambatan'olona sy amin'ny tsirairay avy manaraka izao mofinaina izao. Ny mofinaina voalahatra rahateo amin'ity voalohan'ny volana septambra ity dia ny bokin'ny Genesis 9:20, Genesis 9:20 voalohany ka hatramin'ny 5:20. Fakitsika amin'ny lalan'ny Jesosy zany Genesis 9:20 voalohany ka hatramin'ny 5:20 zany. Ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama teo ankazo terebitany Mamre ary mipetraka teo ambaravarany lainy izy raha nafana ny andro. Dia nanompo ny masony izy ka nijery ary indreo nisy telo lahy nijanona teo tandrifiny. Ka noho ny nahita ireo izy dia niala teo ambaravarany lainy ka nizakazaka hijery azy teny an-kohoka tamin'ny tany ka nanao hoe: Tompo, raha mahita fitia eo masonao aho, mahasiny ianao, aza dia mandalo ny mpanomponao. Aoka angalana rano kely ianareo, hanasana ny tongotrareo ary aoka mba hiala sasatra kely eo am-pototry ny hazo ianareo. Dia haka mofo kely aho, ataonareo ody ambavafo ary rehefa afaka izany dia andeha ihany ianareo fa tonga aty amin'ny mpanomponareo ianareo ary hoy izy telo lahy ataovy ihany arak'izay nolazainao. Dia nandefa ny Abrahama nakany anday tany amin'ny Sara ka nanao taminy hoe: faingana maka koba tsara totoy ny telo ny famarana. Dia fetafeta ao ka ataovy mofo. Ary Abrahama koa nizakazaka nakany amin'ny omby dia naka zanak'omby tanora sady tsara ka nanolotra azy tamin'ny ankizilahy dia lasa faingana izy amboatra azy. Ary Abrahama naka ronono mandry sy ronono ary ilay zanak'omby efa namboariny dia narosony teo alohan'izy telo lahy ary nijanona teo anilany teo ambanin'ny hazo izy dia nihinana izy telo lahy. Ary hoy izy telo lahy tamin'ny Abrahama: aiza Sara vadinao? Ary eo kosa izy: indro amanday izy? Ary hoy izy: hiverina aminao tokoa aho raha avy ny taona toy izao ary indro hanana zazalahy Sara vadinao. Ary Sara nandray izany tao ambaravaran'ilay izay toa ivon'ilay niteny. Ary Abrahama sy Sara dia samy efa zokiolona ka nandroso fahanterana rehefa nitsara tamin'ny fombam-behivavy Sara. Ary Sara dia niomena anakavokany na hoe: moa mbola anana hafaliana ihany va aho rehefa tratra antitra toy izao sady efa antitra koa i tompokilahy? Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama: nahoana ny omea Sara ka nanao hoe hiteraka tokoa va kanefa izaho efa antitra izao? Fa moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va? Amin'ny fotoana andro raha avy ny taona toy izao dia hiverina aminao aho. Ary Sara hanana zazalahy dia nandà Sara satria natahotra izy ka nanao hoe: tsy niomea aho tsy akory fa olona hay niteny tsia fa niomea mihitsy ianao. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no ho fahamarinana. Amen. 9:20 fa moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va? Fa moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va? Teny izay nataon'ilay anjely tamin'ny Sara sy Abrahama io zany hoe tsisy zava-mahagaga tsy hain'i Jehovah. Taorian'ny nifimezany Sara. Ahoana tokoa moa no tsy hime Sara satria amin'izao fotoana hitenenany ilay anjely amin'ny Abrahama izao efa 9:30 taona i Abrahama. Dia azo vinaniana ny taonan'ny Sara fa vehivavy lehibe efa 80 taona mahery ve no hitenenana hoe mbola hananana ka ahoana moa izy ny tsy hime? Tena hime tokoa izy ary na eo amin'ny toerana misy an'i Sara ary sika dia hime ihany. Raha misy miteny hoe mbola hananana ka vehivavy lehibe 80 taona mahery. Noho izany dia niteny eto ilay anjely manao hoe misy zava-mahagaga tsy hain'i Jehovah va? Zavatra roa lehibe ary no evim-panahy azo tsoahina amin'ity andininy ity. Misy zava-mahagaga tsy hain'i Jehovah va dia midika fa na inona mety ho zavatra heverintsika ho tsy azo tanterahana dia hain'Andriamanitra izany rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra.
Misy zava-mahagaga-tsain'i Jehova fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra. Io fotoanan'Andriamanitra io de azo lazaina hoe ndraindray tsy mifanojo amin'ny fotoanantsika olombelona. Jesoa matetika miresaka an'io amin'ny fiasan-tsaramaso naraka ny Jaona ny hoe mbola tsy tonga ny fotoako na efa tonga ny fotoako, zay lay teneny teny grika hoe kairos, zany hoe zay lay fotoana mety, le fotoana efa vonona avokoa ny zavatra rehetra. Amin'io andiny vitsivitsy aloha io nge de zao napakatra any Agara Abrahama ary dia niteraka any Ismaela, fa tsy zay ny fotoanan'Andriamanitra. Tsy zava-mahagaga zay amin'Andriamanitra. Raha niteraka ny Ismaela tamin'ny Agara Abrahama de tsy fahagagana zany amin'Andriamanitra. Satria tsy fotoanan'Andriamanitra, fotoanan'olombelona ihany. Tsy hoe tsy niraisin'Andriamanitra ho zanany akory Ismaela, ho zanaky Abrahama akory Ismaela, fa tsy zay le fandaharan'Andriamanitra. Ny fandaharan'Andriamanitra ny zanaky ny teny fikasana de lay isehon'lay hoe fahagagana, lay fotoanan'Andriamanitra. Afaka malala misy mandrakariva ny fahagagana ny fiainantsika isan'andro. Isan'andro tranandrotsika dia ampahitan'Andriamanitra fahagagana. Fa izao ndraindraitsika tsy mahatsiaro hoe fotoanan'Andriamanitra zay. Heveritsika fa fotoanatsika zay. Isika indray no manery ny fahagagana ataon'Andriamanitra. Fa Andriamanitra manana ny fotoanany. Mampieritreritra indray no mahita karazam-pivavahana sanatria tsy hoe manaratsy tsy natao izany tsinona ny fampianarana soratra masina eto amintsika. Mahita olona manao hoe tongava am'izao fa za maefa fahita fahagagana ianao, tongava ary amin'ny 12 fa misy fahagagana, tongava ary amin'ny 5 fa misy fahagagana, tongava an'izao fa iza moa Andriamanitra? Nahoana moa ianao no aniry an'Andriamanitra? Andriamanitra ke manana ny fotoanany. Nahoana moa no nanao fahefana hiteny amin'Andriamanitra hoe manaova fahagagana ianao ary amin'ny terrain ohatran'izao Andriamanitra amin'ny 110. Manaova ianao fahagagana amin'ny olona ry Andriamanitra amin'ny 10. Ahoana no ahafahany no aniry an'Andriamanitra? Aiza ao anatin'ny Baiboly no misy olona nibaiko an'Andriamanitra hanao fahagagana? Tsia, Andriamanitra no mibaiko ny olona hijery ny fahagagana ataon'Andriamanitra. Fa tsy ny olona mihitsy ny manome rendez-vous an'Andriamanitra. Hoe tongava heriva efa hanao fotoantsika Andriamanitra de hanao fahagagana ianao. Tsisy an'izany ao anaty Baiboly. Andriamanitra no manome fotoana ny olona. Andriamanitra no miditra tsehatra ao amin'ny fiainan'ny olona. Andriamanitra no manao fahagagana amin'ny fotoanany izy Andriamanitra. Afaka malala mampieritreritra isika teo no mahita karazam-pivavahana sanatria tsy manaratsy ny hoe sanatria manjary lasa toy ny mifono fanambakana mihitsy sanatria. Ahoana moa no ibaikotsika an'Andriamanitra? Tsika nge fitaovany, itsika nge tsy mampanompo an'Andriamanitra fa mpanompon'Andriamanitra. Isika nge ampahitan'Andriamanitra ny fahagagana ataony sy ny asany, fa tsy itsika ny mampahita ny asantsika amin'Andriamanitra. Hoe avenao Andriamanitra de jereo ny asanay de ataovy ty, tsy zany loatra. Afaka malala eto ary de zao moa misy zava-mahagaga-tsain'i Jehova va ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra rehefa tonga izay fotoanan'Andriamanitra izay. Fa ny faharoa de zao hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra rehefa mino isika. Rehefa mino isika, ndraindray isika miome, ndraindray isika miome, fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra rehefa mino isika. Io moa hitantsika eo filazaram-basina araka ny marika raha ny tenenin' Jesosy manao hoe zavatra rehetra ke hainy mino. Eto Abrahama de nino, Sara tsy nino. Hitantsika misaotra masina manontolo. Abrahama de nino Abrahama, Sara tsy nino. Ary dia zava-dehibe lay ataontsika hoe finoana. Fa na eo koa raha nefa ny tsy finoan'ny Sara, ny fimehezan'ny Sara satria me izy hoe ahoana moa no hatanteraka an'izany vehivavy lehibe efa zokiolona, ahoana moa no manana anaka indray? Dia nome izy. Saingy nateo ara ny fimehezan'ny Sara, nateo aza ny fisalasalan'ny Sara de zao tsy nanakana an'Andriamanitra tsy asa zany satria nino i Abrahama. Satria koa fahasoavan'Andriamanitra, satria Andriamanitra mahatanteraka ny teny fikasana. Afaka malala moa misy fahagagana-tsain'i Jehova fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra rehefa mino isika.
Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Iatsika ny tantara eo alohany io ry havako. Tonga lay ireo anjelin'i Jehova ho ny filazan'ny bokin'ny Genesisy azy hoe telo mirahalahy izy. Ao amin'ny bokin'ny Genesisy moa de mandrakariva mbola Andriamanitra miseho amin'ny anjely na misy mpanelanelan'ny olona amin'Andriamanitra teny anjely. Mana-toerana manokana ny anjely ao amin'ny Soatra Masina na amin'ny bokin'ny Genesisy. Amin'ny Soatra Masina moa miverina in-roanjato mahery eo ny teon'ny anjely. Mana-toerana lehibe zany ny teon'ny anjely. Ka izao anjely telo lahy asa ny Trinité ve io marina loatra fa ty amin'ny bokin'ny Genesisy aloha tsy mbola miresaka Trinité Andriamanitra. Tsy kelikely raha teo ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany aty amin'ny testamenta vaovao feno zay ka Andriamanitra mazava fa Trinité no aseho amin'ny testamenta vaovao. Aty amin'ny bokin'ny Genesisy vao manomboka miandalana tsikelikely ny fampahafantaran'Andriamanitra ny tenany saingy azo tarafina hoe telo zay ray ve ireto anjely ireto zay toy ny misary an'Andriamanitra. Fa izao ny sahirana i Abrahama rehefa nandalo lay Andriamanitra nandalo ny tompona tamin'ny alalany reto anjely reto de faly Abrahama. Faly Abrahama izay fifaliany Abrahama izay. Ary tsy vitany hoe faly Abrahama fa nampandroso an'Andriamanitra tao amin'ny fiainany. Nampandroso an'Andriamanitra tao amin'ny fiainany Abrahama. Faly Abrahama. Ary tsy vitany hoe faly fa mikarakara mihitsy nanao zay tokony natao zany hoe ny zany de zao asehon'ity Genesisy tonga de ny folo ty ny toe-po sy ny toe-panahy tokony hijenatsika ny fahagagana ataon'Andriamanitra. Marina loatra fa tsy niankina tamin'ny fihetsika Abrahama mihitsy ny antodiany reto telo lahy reto na antodian'ny tompo eto. Fa nahatsiaro manokana fotsiny Abrahama ho fahasoavana ny fionany amin'Andriamanitra ka dia nanao zay mety rehetra izy. Any vanim-potoanany antikité itsika de mazava be ny fomba fandraisam-bahiny. Omena sakafo, omena ronono mandry, avela hiala sasatra amin'ny nonany biby tsara indrindra ao amin'ny tokantrano na any amin'ny toeram-pipiny. Zany fomba fandraisam-bahiny tamin'ny vanim-potoanany antikité tamin'ny andron'ny Abrahama. Nataony Abrahama zany. Nataony Abrahama zany anehoany fa fakasitrahana an'Andriamanitra. Namangy azy Andriamanitra. De nisahirana mafy izy. Mampahatsiaro antsika tantaran'i Marta sy Maria ty amin'ny filazan'ny Tsaramaso araka ny Lioka. Tonga Jesosy namanga ny tokantrano Marta sy Maria. Nisahirana mafy. Marta nikarakara ny sakafo, nanomana izay fandraisana an' Jesosy. Ny afako zava-dehibe ingeny hoe fakasitrahantsika ny fahadalovan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Zava-dehibe ilay hoe fampetranotsika an'Andriamanitra. Ahoana moa ny mampetrano an'Andriamanitra ao amin'ny fiainana? Ahoana moa zany hoe mampetrano an'Andriamanitra ao amin'ny fiainana? Ny dikan'io mampetrano an'Andriamanitra ao amin'ny fiainana de zao ny fananana fiainam-bavaka eo amin'ny fiainana, ny fananana fiainam-bavaka eo amin'ny fiainana, ny fananana fiainam-panahy mitohitra tsara eo amin'ny fiainana, ny vavaka ny tenin'Andriamanitra, ny hira fiderana, zany ny fampetranon an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Rehefa manana zany toe-panahy zany isika de mampetrano an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tsika tsy misahirana amin'ny fomba hita maso hoe anao sakafo an'Andriamanitra, tsy zay loatra. Andriamanitra tsika tsy hita maso. Fa izao ny fiainam-panahintsika, ny fakasitrahantsika an'Andriamanitra vao mifo maraina, ny fakasitrahantsika an'Andriamanitra amin'ny isan'androntsika, ny fifaliantsika isan'andro, ny fifaliana amin'ny tontolo andro io, zany ny fakasitrahana an'Andriamanitra. Ny tontolo andronao an'io, ny tontolo androntsika an'io angia avy amin'Andriamanitra. Ny fotoana ananantsika, ny masoandro mibozaka, ny hatsaran'ny rivotra, zany rehetra de zavatra ataon'Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika. Ka ny fananantsika fifaliana amin'ny fiainana isan'andro, zany ny toy ny hoe fampetranotsika an'Andriamanitra. Rehavako zany toe-javatra no asehon'ny tompo amin'ity bokin'ny Genesisy ity, fa namangy an'i Abrahama izy de nandray azy Abrahama, napetrano azy Abrahama. Ary rehefa napetrano azy Abrahama de toy ny hoe vonona andray ny vaovao mahafaly. Vonona andray ny vaovao mahafaly de ny hoe hiverina eto aho, afaka heritaonao iny tompo ary hanananako Sara vadinao. Maninona ny razan'ny tompo heritaona? De mbola hanananaka izy afaka heritao. Dikan'izany tenin'ny tompo
tezaina ao anatin'ny finoana, tiany tompo ho amboarina ao anatin'ny finoana, tiany tompo kolokoloana ao anatin'ny finoana i Abrahama sy Sara, tiany tompo anana faharetana. Ry havako indraindray eo amin'ny fiainantsika tena mety misy lafin-javatra heveritsika ho tsy tanteraka mihitsy. Indraindray ary tsika tena mieritreritra hoe zany ve Andriamanitra de tanteraka, zany va Andriamanitra de mba ho anjarako, zany ve Andriamanitra de mba ho de ho marina amiko. Indraindray misy fotoana tahaka zany sika. Nahoana? Satria tsika efa vovolavolan'ny lalam-piainana zao tontolo zao de mieritreritra manao hoe efa vovolavolan'ny toe-tsaina ny antony sy vokatra ka ny hoe rehefa ity ny antony ity de ity ny vokatra tsy maintsy aterany. Matoa misy ty vokatra ty de ity ny antony, fa raha ity antony ity tsy tokony hiteraka vokatra ohatr' zao satria ty efa volavolan'ny toe-tsaina kartezianina isika ka tsy mety mino mihitsy fa Andriamanitra lehibe lavitra noho ny lalàna ny zavaboary zay nataony. Andriamanitra namboatra ny olombelona, Andriamanitra namboatra lalàna ny zavaboary, Andriamanitra namboatra ny fiainan'ny olombelona manao hoe hatramin'izao ny vehivavy de miteraka, hatramin'izao kosa izy de tsy miteraka. Andriamanitra nanao zany lalàna zany, saingy zao lehibe lavitra noho zany lalàna zany Andriamanitra, ambony zany lalàna zany Andriamanitra, ary tsy zany lalàna zany no mifehy an'Andriamanitra fa Andriamanitra no mifehy ny lalàna ny zavaboary. Izy nanao an'ny zavaboary de zao lehibe lavitra no zany izany lalàna ny zavaboary zany Andriamanitra. Rehefa te hiditra tsehatra Andriamanitra de zao miditra tsehatra izy ary maneho ny heriny ho ambony noho ny zavaboary. Hitantsika Jesosy nampitsahatra ny tafio-drivotra. Misy lalàna zavaboary matoa nanonja ny tafio-drivotra, fa zao rehefa nitenen'i Jesosy hoe mitsahara de nitsahatra ny tafio-drivotra. Rehefa malala eto ny andinitsotra masina omeny ny tompo anao am'ty herinandro vao manomboka ity, am'ty volana vao manomboka ity de zao ny anananao finoana fa ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra fa manana finoana. Ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra fa miomana handray zany zavatra omanin'Andriamanitra anao zany. Aza miome, aza mieritreritra hoe tsy anjarako zany, aza mieritreritra hoe tsy mety amiko zany, aza mieritreritra hoe tsy tandrify azy zany, aza mieritreritra hoe tsy sahazany zany, aza mieritreritra hoe tsy vitan'Andriamanitra amiko zany. Fa mino ary ny tompony teny indray maka tamin'ny firazantsara manao hoe mino ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Le afaka malala ny volana septambra ty de mikasika amin'ny finoana mofinaina sy ny toriteny ao anatin'ny fifampitazahana fanahy fiangonana, fitezam-panahy ny fiangonana de ny manokatra zany de zao ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra. Ary rehefa sokafany ity baiboly ity de zay mamitina azy. Teny mamitina ny asan'Andriamanitra ao amin'ny baiboly, ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra. Tsisy zavatra tsy hain'Andriamanitra. Mamela heloka antsika na de mpanota azy sika hain'Andriamanitra. Ny manova olona izay tsy eritreretintsika ovaova hain'Andriamanitra. Manasitrana aretina zay mety toetreretsika tsy haisitranina hain'Andriamanitra. Ny manafaka ny olona zay eritreretintsika ho tsy mety ho afaka amin'ny fatohana maro isan-karazany manafaka mamaritra azy hain'Andriamanitra. Ny manome zay rehetra mety ho ilaitsika ao anatin'ny fetra zay eritreretana hoe tsy ananatsika na inona hain'Andriamanitra. Fa izao mino fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. De manana faharetana fa manana ny fotoana ny Andriamanitra. Tsy azontsika teren'Andriamanitra. Inona ny toe-po? Faly amin'ny fiainana isan'andro tahaka ny nataony Abrahama. Mifaly miaraka amin'Andriamanitra. Mifaly hoe na inona de zao faly Andriamanitra fa manana anao. Ny zava-dehibe amiko de ny fananana anao. Zay ny Abrahama eo. Faly izy de napetrahana. Tsy nisy ninona mihitsy ny ataon'Andriamanitra. Nangatahany Abrahama tamin'Andriamanitra. Tsy niandry ninona mihitsy tamin'ny Andriamanitra Abrahama. Fa de zao nataony ny tokony natao rehetra, ny faly izy de Andriamanitra nanao izay tokony nataony tamin'ny Abrahama fotsiny. Ary zay nantsony hoe finoana. Fantatry Abrahama zay tokony izay fantatr'Andriamanitra fa mahasoa azy. Ary zay nantsony hoe finoana. Ny anjaranao de mifaly de matoky, raiso Andriamanitra, hapetrano ny fiainanao izy, ataovy zay mahafinaritra azy, ataovy zay mahafaly azy, fa izao hanao fahagagana eo aminao izy, araka ny sitrapony. Tsika raha toeto tsy mivavaka ho amin'ny fahagagana, fa mivavaka
ho amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika ka domen'Andriamanitra antsika fotsiny ny zavatra izay ilayntsika fa mino azy ary aza isan'izay tsy mino fa mino fa ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra. Ivavaka Tompo ao misaotra anao zahay noho ny amin'ity herinandro vaovao omenao anay ity, noho ny amin'ity volana vaovao omenao anay ity, izay hanafaranao anay manokana fa ny zavatra rehetra hainao. Tsy misy zavatra mahagaga zay tsy hainao hoy ny teninao. Zay ny be fisalasalana. Zay indraindray no tsy mahatoky ny fitiavanao sy ny famindramponao. Ary indraindray ary zahay miome anaty anakapo ny fitiavanao. Mba io Tompo ty herinandro vaovao, ty volana vaovao omenao anay ity. Ataovy herinandro ahitanay fifaliana. Ataovy herinandro iombonanay aminao. Ataovy herinandro hanavaozana ny fanoratena. Jereo miandrandra fahagagana aminao Tompo. Amin'izao taom-pianarana vao manomboka izao. Jereo ny tanindrazanay miandrandra fahagagana. Jereo marary, jereo mananady am-panahy. Miandrandra fahagagana aminao Andriamanitra. Miandrandra fifaliana, miandrandra fanantenana. Ataovy marina Tompo ity teninao ty. Amin'ny tsirairay avy manaraka zao mofinaino zao. Fa hainao ny zavatra rehetra, tsisy fahagagana tsy hainao. Mampiatrano anao anatin'ny tokantranonay so anatin'ny fononay zay Tompo, de meteza kosa hitahiry anay amin'ny finoana sy ny fahatokinanao. Mamelahany elokay mamindrafo aminay amin'ny fisalasalanay, amin'ny tsy fahatokina ianao, fa ataovy mitoetra ty anatinay ny fiankinana aminao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesoa Kristy mpamonjy. Amen.